Manoloana ny zava-misy raha miaina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ny mpikambana AMCT, ancien membre du congrès de transition, izay tsy miova amin'ny foto-keviny dia manao izao fanambarana izao. Miara-mory amin'ireo havana traboina manerana nosy ary maneho fampaherezana feno ho azy ireo. Manentana ny olo-pirenena rehetra hifanome tanana entimiady amin'izao loza mianjady izao. Maneho fankasitrahana ny fitondram-panjakana amin'ny ezaka nataony manoloana ny fahasairanana ary mampahery azy ireo hatrany hanohy miasa hivoahana amin'izao toejavatra izao, indrindra ny fanohizana hatrany ny fampihavanam-pirenena. Manamafy etoana ny fanambarana natao tamin'ny alarobia 20 febroary 2024 ary tsy misalasala ny milaza ampahibe maso fa tsy enkenay ny fitondrana ny anarany AMCT amin'ny fanoherana bontolo, tsy ifampiandaniana sy tsy mitera-bokatsao ho an'ny firenena ary izay tsy arahana amin'ny daholobe. Efa nasehonay tao amin'ny AMCT fa tsy hijery firehan-kevitra izahay fa nivohitra ho azy teo aminay ny firaisan-kina noho ny tombotsoa ambony firenena. Niantso ny fikambana iraisam-pirenena, indrindra taigim-bola iraisam-pirenena mba hijery akaika ny voaka malagasy amin'izao fahoriana manjady aminy izao. Manasa ihany koa ireo fikambanana any Adilambato naman'ny voaka malagasy na amidy Madagasikara ifanometana. Eto am-pamarana izay mpikambana ao amin'ny AMCT dia miantso ny olo-pirenena malagasy tsy hankanavaka amin'ny famerenana amin'ny laon'ny fihavanana malagasy. Fototry ny fiarahamonina mampiavaka antsika malagasy ary hany demokrasia malagasy fanotra ny fampandrosoana. Noho izany, manasa ny filoham-pirenena hijery ankaiky sy aradrariny ny fampandehanana ny raharam-pirenena mba tsy hisia ny krizy vaovao indray. Ny AMCT dia mijoro hatrany eo amin'ny fampitoniana sy fampihavanana mandrakariva mba irosoana amin'ny fampandrosoana tena izy sy maharitra.